misaotranao Jesosy malalo satrizao fotoana mamizao ianaranay antongotrao izahay izay mpianatrao koa mitenenare Jesosy malalo izahay iaino tsaranao ka ireo teny avy aminao itoetra betsaka ao am-ponay ao koa mitenenare Jesosy malalo izahay iaino tsaranao ka ireo teny avy aminao itoetra betsaka ao am-ponay ao ireo teny avy aminao itoetra betsaka ao am-ponay ao. Faly miarabantsika tsirairay avindray tonga tao amin'ny lesona ho an'ny tanora zokiny isika amin'ity alarobia ity fifaliana ho anay trano mandray anao isa-tokantrano ary ny rina dia hitondra famelombelomana ny fanahinao an-trano eny ny ten'Andriamanitra ka tsy hitovy amin'ireo izay tsy mianatra kosa ianao izay no rina fa afahanao mijoro mandrakariva ny fanarahana ny tompo izany. Alohan'ny derantsika ny amin'ny lesona anio dia hivavaka isika. Raha ny malala tsara indrindra mbola misaotra anao izay ny amin'ny tombonandro tombotaona izay omenao anay ankehitriny. Mangataka aminao mba amela ny elokaisin'ny fahadisoanay fa tsy mendrika anao izahay ary kely ny fisainanay sy ny fombanay. Ka metesy ianao tompo hanamboatra anay ary koa hanoro sy hamboly zavatsoa na ny fomba fanaonay na ny fomba fieritreretanay. Aminaran'i Jesosy, amen. Teny lesonantsika androany dia manao hoe manohitra ny kolontsaina. Manohitra ny kolontsaina. Miseho amin'ny fomba fanehoantsika fitiavana amin'ny manodidina antsika ny fitiavantsika an'Andriamanitra. Manambara fankasitrahana an'ireo izay manompo marina an'Andriamanitra amin'ny fanaovana an'izay nataon'i Jesosy ny ao amin'ny fanoharana ao amin'ny Mateo 5:20. Mihoatra lavitra noho ny fanompoana an'ireo izay ilikiliky ny fiarahamonina no nataon'i Jesosy. Nampitovy akaiky ny tenany tamin'izy ireo izy ka nanambara fa izay ataontsika amin'ireny olona atao tsinotsinona reny ozy izy no ataontsika aminy koa. Miseho amin'ny maha-Andriamanitra mpanohana ny kolontsaina azy i Jesosy eto satria ampitoviana amin'ny mahantra, ny marary, ny voafonja, ny nona, ny mangetaheta ary ny tsy manakitafy ihany koa ny tenany. Hafa tanteraka amin'ny fomba fijerin'ireo mpitarika eto an-tany ny an'i Jesosy satria ho azy ireo ny atao hoe tafita dia afaka amin'ny fahantrana sy afaka amin'ny asa mafy ihany koa mba amin'ny henatra entin'izany. Matetika loatra no nanaovan'i Jesosy an'ireny asa mifanohitra amin'ny kolontsain'ireny hany ka nanao tsoa-kevitra momba ny toetrany olona ary natao hanompy amin'ny fomba tsy misy hafa amin'izany ihany koa izany ireo mpanaradia azy. Aoka ny olo tena monjy ny ampahoriansika, aoka anao an'izany matetika mba anjary anisan'ny maha isika antsika izany. Lazaina matetika hoe ambara ho amiko ny namanao dia ambaraoko anao hoe izy ianao. Ny sasany amintsika miezaka amin'ny namana amin'ny olona ambony noho isika azy eny amin'ny fiarahamonina na eo amin'ny sehatry ny asa izany mahandrosoantsika sy hanondrotantsika ny tomabidin'ny tenantsika. Tsy manohitra ny faniriantsika ahomby eo amin'ny fiainana mihitsy tsy akory Jesosy kanefa kosa hamafisiny amintsika amin'ny alalan'ny fanoharana io kosa ny hevitry ny tena fahombiazana marina. Ho an'i Jesosy ny fahombiazana dia mikasika ny fanompoana ny hafa. Mahalana no mahatonga fiovampo eo noho eo ny fanampiana an'ireo sahirana saingy mety izany indrindra no nanomezan'i Jesosy lanja lehibe an'izany. Mianjahanja amin'izay ny antony marina manosika antsika hanompo. Izany hoe tonga teto an-tany Jesosy satria fitiavana izy ary ireo izay novonjena
dia hanana toetra tahaka an'izany ihany koa satria anio taratra an' Jesosy izy ireo. Dia izany indrindra no hitanina antsika mba hijery an'ireo mahanitra hanampy ny sahirana, hijery an'ireo tsy manan-kitafiana ihany koa sy ireo tsy manan-kohanina, ka aokany tena ho raisina ho zava-dehibe ny fanampiana azy ireny satria tombo-pitahiana sy tombo-tsoa omeny anao. Vavaka isika, saotra anao izay rehefa fanomenao an'izany lesona izany indray amin'ity anio ity dia misaotra ihany koa satria anao ny ohatra lehibe alainy tahaka. Tsy miteny fotsiny ianao fa manantanteraka manome ohatra ho anay, izay kosa izay mpanaradianao dia ampitoera ao aminao mandrakariva. Aoka ny fanahinao masina hanilo-tsaina anay isan'andro ny amin'ireo tokony atao eny amin'ny fiarahamonina, eo manodidina na eo anivon'ny fianakaviana, ka azoto hanampy ny hafa tokoa izahay satria ianao no lehibe mpitarika anay. Anaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.